Riava malala mitompo ho ampitombona amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabanao koa izay manaraka an'izao fandarana izao mivantana na amin'ny onjam-peo zany na amin'ireo amin'ny Facebook na amin'ny web radio na amin'ny YouTube manerana ny Madagasikara eny hatrany ampitan-dranomasina. Maro ireo firenena izay manaraka atsika, tsy laza fa ny any Canada, ny any Amerika, ny any Frantsa, ny any Belzika, ny any Autriche ary ny any Luxembourg, ny atsy La Réunion, maro izay tsy voatanisa manaraka izao fampivavahana mivantana Fotoam-Pifohazana amin'ity andro ALAROBIA hariva ity. Alohan'ny hanomboantsika izany fampivavahana izany dia te hisarika anao ako amin'ity tantara kely anankiray ity. Mba hifantoka ianao mandritra an'izao fampivavahana izao. Tsy mitovy mantsy ny fampivavahana atao any am-piangonana sy ny atao any an-trano. Ndray andro nahatsikaritra pastera fa tsisy mivavaka intsony ny fiangonana. Nakaiza daholo ary mivavaka, tsy hita daholo na le mivavaka. Nalahelo pastera hoe nakaiza daholo ary mpino. Inona reno atao hoe mba hamerenana mpino hivavaka ao am-piangonana. Nahita hevitra pastera, nanao fiarapara izy. Tena paritany araky ny tanàna ny fiarapara. Toy izao nivaky n'le fiarapara hoe filazana manjo. Ilazana isika vahoaka an'Andriamanitra fa maty ny fiangonana. Noho izany dia isy ny fanaveloma farany anazy ho ataontsika amin'ny lahady izao. Koa manentana anao vavaka pino, mba tongava amin'ny lahady izao fanaveloma farany fiangonantsika alohany nanaterana azy any amin'ny fahasandrasany.
gaga daholo ny fiarahamonina ny vahoaka rehetra ino ty fiara-para miparitaka eraky ny tanàny ty mato ny fiangonana taitra tamin'izay daholo ny vahoaka dia tonga ny vavaka ny alahady fenihipoka ny fiangonana zay rehetra niditra tonga dia natazana vatapaty eo alohany ny alitara inona koa io vatapaty io aiza le fiangonana maty amin'izao nanomboka ny fampivavahana ny teny pastera araky ny antso sy ny fiara-para izay naparitaka eraky ny tanàna moa ry havana dia maty ny fiangonana izany mahatonga an'io vatapaty manoloana ny alitara io hitatsika manatrika etony dia androany ny fotoana ny fanomezana hoe anao veloma farany ny fiangonantsika alohany ametrahana azy any amin'ny fahasandrasana saingy izao alohany anaovantsika fampivavahana dia miangavy atsika vahoaka an'Andriamanitra mba handalo tsiraray mba hijery farany ny endriky ny fiangonana ohatry ny ahoana zany fiangonana maty zany andalo tsiraray manoloanan'io vatapaty io isika rehetra nandeha tokoa ny fiangonana ry havana isaky ny dabily io nandalo teo anoloana ny vatapaty hijery hoe manahoana zany endriky ny fiangonana maty zany nandeha tsiraray tao zay avy nijery dia gaga daholo zay avy nijery dia gaga daholo inona nitany tao ianao fitaratra lehibe nitany tao dia nitarehany any nitany tao tarehany zay vavaka mandalo tao any nitany ao anatin'le vatapaty dia gaga izy inona ny antony izany rehefa avy nandalo teo daholo ny fiangonana dia niteny pastera hoe tsy ny vatantenany fiangonana le trano be maty fa izasy ianao mihitsy ny maty izy mila atao veloma farany mila aterina any amin'ny fahasandrazana raha to ka tsy miova hevitra raha to ka tsy mibebaka ka manantona Andriamanitra isika izay le tantara foy eto kaparezana anao raha miainao zao raha atao zao anao na mahita mivantana amin'izao fampivavahana izao tonga ny fotoana mbola manana fotoana ianao tsy hanaovam-belomanao ary tsy handevenana ao amin'ny fahasandrazana manatonan'Andriamanitra mivavaha amin'izay fa tonga ny fotoana idiran'Andriamanitra sika amin'ny voninahitra azy tsika amin'ny fanomezam-boninahitry ny lanitra izay efa mahazatra atsika voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any haleloia masina 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 Jehova tompony maro enko ny voninahiny tany rehetra amen toy atsika zany fidin'Andriamanitra zany amin'ny salamo fa 20 salamo fa 20 zafady ny andininy fa 7 hatramin'ny 4 novakitsika salamo fa 20 manomboka amin'ny andininy fa 7 ka hatramin'ny 4 novakitsika aorianan'izay dia ny hira ao anatin'ny firana fifohazana larana va 570 iza no asarakay aminao ry Jesosy tompotina navitray ianao Kristio nandiny voalohany ny faharoa etitsika hatrany hanolora-tenantsika an'Andriamanitra iza no asarakay amin'ny fitiavanao eny foky tsy manahy tafatoetra aminao ary nandiny faefatra amaranantsika azy rehefa hitatsika ny salamo fa 20 dia vakitsika zany aminaran'i Jesosy Tompo nanomboka ny andiny fa 7 ka hatramin'ny 20 aminaran'i Jesosy Tompo tsy misy tsiny lalàn'i Jehova mamelombelona ny fana mahatokony teny fa volombelon'i Jehova mahaendry ny kely saina mahitsy ny fandidin'i Jehova mahafaly ny fo madio ny didin'i Jehova mampazava ny maso madio ny fatahorana an'i Jehova maharitra mandrakizay marina ny fitsipy Jehova eny mahitsy avokoa irina noho ny volamena ireny eny noho ny tena volamena betsaka azy ary mamy noho ny tantely eny noho ny tantely ny tete avy amin'ny tohotra ary ny mpanomponao dia azavainy ireny amin'ny fitandremana azy misy valiny lehibe raha ny fahatsotsana dia iza reny no mahalala izany ataovy tsy manatsiny aho amin'ny ota tsy fantatra arovy ny mpanomponao tsy ho azo ny ota sahisah aoka tsy hanapaka izany dia ho marina tokoa aho ka tsy hanatsiny ny amin'izay fahadisoana lehibe
aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainany foko samy akasitrahana eo masinao Jehova o vato lampoko sy mpanavitra ahy iza no asarakay aminao ry Jesosy iza no asarakay aminao ry Jesosy tuputinanavutay ianao lebismio kalusavesambusani safanenjeanamafi ifafapesana zayeni iza no asarakay amin'ny fitiavanao iza no asarakay amin'ny fitiavanao eny foko tsy manay eny foko tsy manay tafatoetra ao aminao kanosave sanosay safanenjeanamafi ifafapesana zayeni dy Jesosy feno hery Jesosy feno hery tano ahoanao tano ahoanao empamonjy olombely empamonjy olombely vononao anohanao vononao anohanao kalusave sambusari safanenjeanamafi ifafapesana zayeni eniaosiamosakopana vavaka isika voninahitra ho anao ry Andriamanitra tompo-mpanjakanay Andriamanitra tompony fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany le Andriamanitra miazo na ny aina tsirairay avy le Andriamanitra mpamorona pahary antom-pisiny zavatra rehetra ary marina ny tenin'ny mpanomponao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra aminay toy izao noho ny fotoana lehibe izay mbola omenao anay Andriamanitra ray amin'ity andro an'ity mbola ahafahanay miantso ny anaranao mbola ahafahanay manompo anao manonona ny anaranao Andriamanitra ray mbola velonaina trahampamonjena ary tsy hanao fanaovam-belomany amin'ny fiangonana akory ary tahaka le tantara kely teo fa noho ny vavaka ataonao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta mifona mibebaka ho anay isan'andro noho ny fahadalanay noho ny tsy fahatateranay izany mbola matoy izao anay tsirairay avy satria Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara Andriamanitra maro-po sady tia famindrapo lay tsy mizatavan'olona ianao fa zao ny manamarina fa Andriamanitra ny rehetra ianao Andriamanitra ny mahantra ianao ny kamboty sy ny mpitondratena satria arovanao reny na amin'ny aretimandringana azy tsy manana ininy reny edivana amin'izao aretina izao fa manana an'Andriamanitra izy miaro azy eo amin'ny fiainany isan'andro zany ny antony amakina ny salamo teo entina nehoana fa misy Andriamanitra mbola miasa Andriamanitra velona le Jesosy Kristy vavahan'ny kristianina rehetra manapirofo zany fa izy no Andriamanitra andolian'ny loalika rehetra raiso ny fiderana tolotra ianao Andriamanitra ray tsy tahaky ny fanaonareo any an-danitra any mitalakotrikotrika tahaky ny varatra miraondraona tahaky ny ranobe tsy mahiazany zay Andriamanitra ray eo miorory sy tahotra ny sasany satria kely ny finoan'Andriamanitra ray zara fa manokatra vava midera manompo anao zara fa mitempo mifo mity anao maneho fa tsara ianao fa androan'izay mbola manana fotoana etsona ny naranao indrana ihany nefa mba vitanay tsotra ihany manondrika ny lohanay raiso nefa fa vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina
masina masina Jehova tompo maro aiky ny voninahiny tany rehetra. Mahazo mipetraka ihany. Alohany andresantsika sahady ny tenin'Andriamanitra na ny toriteny dia anao hira aloha tsika ao amin'ny hira fifohazana hoe Jesosy eo avy midina, Jesosy avy, Jesosy avy, mba entinao ny fitahiana, Jesosy avy. Aza iraina fotsiny ry havana zany tononkira-panahy zany fa naizanaiza toerana misy anao, na ao tokantrano ary ianao, na misy tabataba ao, na milalao ny ankizy, satria ny ankizy nandray tsy mifantoka mandritra ny fampivavahana, tsy zatra mihaino radio zany, fa afatony saina fofanahanao, mitenena mitsy Jesosy avia hiaraka aminay. Enina amin'ny 20 amin'ny bokira fifohazana ny andiny voalohany tsika mipetraka, ary ny andiny faharoatsika fahatelotsika mitsangana avokoa hitsena an'izany tenin'Andriamanitra. Jesosy hiresaka hiteny aminao, ampahery anao, ananatra anao zany satria mba tsy handalo ny fotoana tahaka izao fa tena fifohazam-panahy ho azy ho anao. Ateonao Jesosy eo avy, Jesosy avy, Jesosy avy, Jesosy avy, salvivo Jesosy avy, avy para zany tononkira-pahananay Jesosy avy ary hiaraka aminay. Mindrana ny radio io zay Jesosy ankehitriny mba handrenesana ny feonao, misaotra anao misaotra anao, misaotra anao, mbola misy ny fitaovana ahafahana miresaka aminao, mankasitraka fa zao ny lalana hevitra heveranao anay malagasy, ary tsy malagasy amin'ny fa izao tontolo zao mba tonga fiadanana fa tsy loza. Mitenena ary Jesosy fa voninkaino anao, izao tontolo zao mihitsy ny voninkaino anao, tsy ny malagasy ihany fa na ny vahiny ara le tsofina te andre zany feo an Jesosy miainga avy any Madagasikara izany, any amin'izany Fpvm tany nanandrano fony be izany, amin'ny alalan'izao onjapeo izao. Mitenena Jesosy fa voninkaino ny mpanomponao, misaotra tompo. Amen. Mahazo toerana ianareo.
ny zavatra mahafinaritra atao hoe mahafinaritra angamba dia be dia be ny feo eno na ny antso na ny SMS hoe pastera te hivavaka izahay, te ho any am-piangonana izahay. Misy amin'ireo olo ireo tsy mivavaka efa ela be intsony, tsy tazanao intsony ho am-piangonana, fa zao vao mangetaeta le fanahiny, zao vao tonga saina hoe ilaina le fiaraha-mivavaka, ilaina le mihaino tenin'Andriamanitra any am-piangonana. Ary tadidio fa na iza na iza eran-tany, na eto Madagasikara, niza mitory teny, niza mampianatra, dia efa milaza avokoa hoe zao ny fotoana ny andro farany, zao ny fotoana ny fivavahana, zao ny fotoana ny andro n'Andriamanitra. Ary arotry izany ry havana, mbola men'Andriamanitra andro vitsy sisa ianao amaranana zao fiobeona zao. Rehefa nahazo telefony nahako tamin'ny omaly, ny antso ny tompon'andraikitra hoe manana anjara ny amin'ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra androany. Dia rehefa nivavaka alina, Jesosy inona ny teninao mba omenao an'ny mpiaino, ny vahoakanao na iza kristianina miaino an'izany toriteny izany. Dia nisy fahitana hitako alina tamin'ny rindrina, Jaona 20:21 tazako. Avy hatrany dia taitra avy eo dia nanokatra amin'ny Baiboly dia nanokatra dia namaky izany. Izay tenin'Andriamanitra izay no entina anomboana antsika amin'izao afatra fampaherezana ho antsika tsirairay avy izay mihaino sy manatrika izao toriteny amin'ny lalan'ny onjam-peo izao. Filazantsara araka ny Jaona 20. Vakitsika ny 120 izay hitako tao anatin'izay fahitana izay. Vasaingy izao vakitsika hatramin'ny 30 le izy. Filazantsara araka ny Jaona 20 ny 120. Rehefa hitantsika dia izasy ianao mihitsy any atokantrano any, na iza ka manana Baiboly eny ampelantanany eny, na eo ambony latabatra ianao, vakio mafy tsara mba hiaina tsara ny tenin'Andriamanitra ianao, ary mba ho azonao ny teny ho ambara. Anaran'i Jesosy Tompo. Ary indray Jesosy tamin'ny fiadanana ho anareo, tahaka na ny raha ndray ahy no andrahako anareo kosa. Ary efa nilaza zany izy dia nanisy fofinaina ka ho izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia voavely izany, ary na niza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavely izany. Fa Tomasy anankiray tamin'ny 12 lahy, ilay atao hoe Didimo, dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. Dia ho ny mpiandra sasany taminy, efa nahita ny Tompo izahay, fa kosa izy taminy, raha tsy hitako eo amin'ny tanany sy ny olatry ny omboana, ka ataoko eo amin'ny olatry ny omboana ny ratsan-tanako, ary ataoko eo amin'ny lany voany koa ny tanako, dia tsy mba ino aho. Ary no ny afaka avaloana dia tafangina teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana, ka nitsangana teo avoany, dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atefo eto ny ratsan-tananao, ka jereo ny tanako, ary tefo etoko ny tananao, ka ataovy amin'ny lany voako, ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Tena maly Tomasy kanao taminy, Tompoko sy Andriamanitra, ho Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny tenina ny fahamarinana. Araka nambarako taminareo teo dia Jaona 20:21 zany no hitako teo amin'ile fahitana izay mivaky toy izao hoe
Ary indray Jesosy tamin'ny fiadanana ho anareo tahaka nandrandra ihany andraka anareo kosa. Nankalaza ny Pasika tsika andro vitsivitsy izay nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ary mbola ao anatin'izany tsika kehitriny. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, ary rehefa niona tamin'ny mpianana izy, ny teny voalohany nambarany tamin'ny mpianany dia hoe fiadanana ho anareo. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ary ny fionana voalohany amin'ny zanak'Andriamanitra dia tsodrano avy hatrany men'Andriamanitra azy. Nizaniza miona amin'ny Jesosy dia izara fiadanana ho anao ny antony nionany aminao. Izara fiadanana ho anao ny antony iresahany aminao. Izany mahatsara no Andriamanitsika io. Satria nahoanao ianao. Efa niororo ny mpianatra. Efa natahotra ny jiosy ny mpianatra. Ho samborona koa itsika, ho vonoina koa itsika. Eny, na dia nanao fotoam-pivoriana ara ny afina sao dia ho samborona. Ny confiné koa zany, ny iboka koa ny mpianatra zany. Satria nanantena hoe tsisy tsony ny mpanavitra. Ny oro satria tsy manantenaina itsony. Mihevitra hoe iza ny anafaka atsika, iza ny amondy atsika, ahoana amin'ny fomba ialana amin'izao. Avy hatrany dia nanala ny tebotebo sy ny sorisosy sy ny tahotra ny mpianatra ny teny Jesosy hoe fiadanana ho anareo. Dia nitoizan'Andriamanitra Jesosy ilay teny hoe fiadanana ho anareo tahaka nandrandray aho no andrahako anareo kosa. Teo amin'izay Jesosy ny teny ny mpianatra hoe nanirakaly Andriamanitra ray niala amin'ny toerana izay nisy anahy tonga teto amin'ity tany fandalovana ity naka endrika nofo olombelona, niaritra ny mafy, niaritra ny fijaliana, niaritra ny fahoriana, nandeha tongotra lava be, nitory ny mahatsara n'Andriamanitra, nitory ny famindrapon'Andriamanitra, ary nitory fa misy zany Jesosy ilay Mesia tonga hitady sy hamonjy ny very. Izay ny iraka nampanaovin'Andriamanitra ny Jesosy, izay ny mission nampanaovin'Andriamanitra ny Jesosy, dia ny anavitra ny ondry very, satria efa jato taona nangin'Andriamanitra, tsy naniraka mpaminany mba hampiverina ny zanak'Israely ho amin'Andriamanitra. Dia ny zanany latokana mihitsy amin'alefa. Izany ny afatra tiany Jesosy averina amin'irety mpianatra eto tamin'izany vanim-potoana izany. Izay nataoko izy no mba ataonareo koa. Izay teny izay no hozaraina amintsika izay miaino an'izao onjam-peo izao ihany koa. Nandritra an'izay ray volana latsaka kely farana amin'ny lahady izao, ny fioboana izay nomeny fanjakana antsika. Aza atao hoe fanjakana ny nanao an'io. Fa ataovy mihitsy Andriamanitra mbola manome famindrapo ho asy ianao ry malagasy. Nandritra an'izay ray volana izay hoe hivavaka amiko ve ianareo sa tsia? Ino anavy ianareo sa tsy ino a? Mbola anao ny fanaonareo ihany ve ianareo? Fanantenana farany omeny asy ianao izay miaino an'izao radio izao zany. Manam-pahaizana any ivelany mandinika sy milaza fa mbola tsy ho vita amin'ity taona 2020 ny anafoana ny coronavirus io. Azonao an-tsaina moa mivoka-dratsy an'izany. Tsy ny aretina ihany no mandringana, fa ny any ara-toekarena ara dia mitotongana, ny ara-tsosialy tsy lazaina intsony. Eo amin'izay Andriamanitra no miteny ho an'ny mino rehetrarehetra hoe ianao an-tokantrano any raha maheno an'izao dia miara amiko manohy an'ity tenin'Andriamanitra ity, miara mitenena mafy. Eo amin'izay Andriamanitra no miteny hoe ataoko samy hafa ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Misy tantara kely ity tantaraiko anareo. Indray andro ako nandeha bus, matetika mpitranga aminahy izy ity mahavariana. Nandeha bus dia mipetraka teo akaiky ny sola teo akaiky teo, raha te arindrina amin'io mipetraka. Efa nitantaraiko moa ty tao am-piangonana fa
mbola tataraiko amitsika izay mbola tsy nahino. Talohan'ny confinement mihitsy ty, talohan'ny fiobiana izay nambara ny fanjakana. Dia nisy ramatoniditra teo akaikiko, dia izy eo amin'ilay strapotin no mipetraka. Dia ao anaty bus ako misy miantso amin'ny telefônina foana, dia mandray telefônina ako. Izaho mandray telefônina io koa nefa ohatrany tsy alezy zany, ohatrany mihodikotina, ohatrany manotokotika zany, manotonotika zany anatin'ny kiboko any, anatin'ny vavoniko any. Dia sady mitelefôna no mitodika an'ilay ramatoa akaiko a, tonga dia efa fantako hoe misy zavatra tsy manjary ao amin'ity ramatoa ity. Ilay ramatoa akaiko ity koa manao kalava, mangovongovotra mipararehetra be, dia efa mailo aho zany. Misy fanaratsy ao amin'ity ramatoa ity anatsaiko any. Fa za moa mbola mitelefôna dia tsy afaka tapahako. Tapaka amin'izay ny telefôna, dia ramatoa miondrika tsy mahajery aho. Nefa raha izy tsy nahazaka, tsy nahatanty. Zafady tompoko sisy, mba vonjeo aho. Dia taitra ahako. Vonjena fa maninona ianao? Mba vonjeo fa misy fanahy mamatotra ho sisy. Dia ohatriny ahoana ilay fanahy mamatotra anao? Hitanao izy, marobe ny olona teo alohako efa niala, satria strapotin ity afaraparany. Raha ny tokony iso izy tokony androso aho rehefa misy miala eo anoloako. Fa zao tsy nentina androso ahako. Fa zao ny antony. Le fanahy anatoko ato a, manery anahako. Raha vao misy olona miala eo anoloako hoe miala aingana anao teo, fa tsy mety aminay io olona akaikinao io. Mahery be mifanahy olona io. Dia taitra ho izy hoe ay misy an'izany. Dika zany hozy izy za tsy hiala. Fa teo afaka, teo voavonjy satria efa fanahy niainako hatramin'ny fahazazako fanahy mampijaly anahy io. Fa ity olo ity zany ny raha n'Andriamanitra monjy aho izy. Dia izay tsy nialako teto amin'ny zany mahatonga anao mahita anahy mangovongovotra io izy. Fa raha zao amin'ny mihetsika eto izy mitsoaka daholo ao anatin'ity taxi be ity. Fa inona ho an'ny mahazo anao? Lazao amiko mahazo anao. Zao izy rehefa miara mipetraka amin'ny olona anaty bus, raha kristianina izy dia manoka tsotra fotsiny ahako. Raha fa manoka aho izy dia tonga dia fantatra hoe kristianina ty olo ty izy. Fa raha manomboka mivavaka izy dia fa manoka tsy akijanona ahako. Ary rehefa tena mahery fanao anatiny iny za miovitrovotra be te hivoaka iny le fanao izy. Fa teo aminao izy firy taona zay izy ny ainako zay avao niovitrovotra be. Dikan'izany mety anao niraka Andriamanitra nafaka ao izy. Dia lazaona tsara raha izy nazaonao an'io io fanahy io dia zao ny tantarainy. Izay izy dia avy any avohim-peno. Rehefa teraka izay ihany dia solaina ny lohanay. Dia avy eo ny tadipotra anay afangaro amin'iny volo iny dia alefa amin'iny rano mandeha ny vohim-peno iny angalana ny tangalamena sy ireo mpanao fombafomba rehetra ao an-tanàna dia alefany. Nanomboka amin'ny fotoana anaovana an'izany no hidiran'ny fanahy aminay hozy izy. Ay veo dia ianao veo nanambady niteraka? Ie, nanambady any teraka. Rehefa teo amin'ny 4 taonako teo izy dia niakatra taty Antananarivo nipetraka feky tety tata sy mamanay. Dia mipetraka taty aho izy. Dia teo amin'ny 4 taonako teo izy izay ty milomano tsy inona izy satria ianao veo sy tany efa tany voapeno dia fatano aza. Dia hitanao iny rano be iny amin'izay milomano, amin'iny daholo ny ankizy sy ny tanora dia hitoerana fanahy daholo izy. Dia mba nilomano kosa tety izy dia taizay nilomano. Iny any rano nikopy iny zay no milomano izy dia tanora vitsivitsy zay. Dia rehefa nilomano zay dia nandosa lolo ihany. Tonga teo amin'ny sapana nandotam-pianaka teo zay izy nisokatra amin'izay io rano io izy. Nisokatra. Rehefa nisokatra tonga dia naletiny tao nateliny tao izy. Dia tsy tsaroko tsony izy. Fa ny henoko fotsiny taty aoriana hoe
niala daholo ny namako toto anaty rano a nikarokanalo tamin'ny voalohany de rehefa tsy nahita de niala niantso polisy a niantso pompier nikaroana fa tsy hita de taizanao zany tao anaty rano tao izy de inona ny hitanao tao zazavavin-drano ny hitako tao izy de niresaka tamiko tao nandritra ny telo alina tao 3 andro tao izy de nanaovany fanika be de be ny zavatra nyresahany tamiko tao izy de tamin'ny 7 andro de nasainy nanao fatitra taminy ahako de zany teny taminy hoe oka aloha mbola tsy fotoana ny fatitra azo fa alao aloha za era amiray aman-dreniko de navelany aho izy fa saingy zao kosa be de be secret nambarany anatao izy fa nahavariana tsisy tadidiko le secret izy ahatrzay niza izy mpitondra fivavahana nyresaka tamiko nde te resaka amina mpivavaka de tsy tsaroko le secret izy le zava-miasina ny tenen'izy io fa saingy zao am'izao tsika miresaka zao tadidiko daholo le secret nandritra ny 3 andro 3 alina ny janonako tao anaty rano tao zany io maika andeha ivory aty atany nanandrano any fombe anenjika lera amin'ny 7 izy amin'ny 8 tafiaraka amiko izy andeha itsena satria mpivarotra ny asana zao araha nony amin'ny fotoana samy maika tsika anao maika hivarotra maika itsena za maika ivory de mividiany anao taratasy stylo rehefa misaraka eto tsika satria tadidinao le izy zao de soroaty amin'ny taratasy stylo daholo izany secret zany fa izy nge ny teny fa raha vao avoaka koa zany secret zany de hovonony ahako zany veo mino nefa ianao de niteneko izy mino ianao nefa fa ainy Jesosy ny zavatra rehetra matoa ho izy tafaresaka anao am'izany de efa finoky efa ngeza be zany hoe teo afaka ary vonona nafaka anazy ao Andriamanitra ivavahanao zao de nanambady ianao de niteraka iena nanambady de niteraka firy zanakao anankiroa ny zanako izy ndray efa lehibe fa manambady anankitelo efa manambady daholo reo fa itoerana fanahy daholo reo izy fa le kely ao an-trano ao izy 10 taona vavy kely io izy ny tena mampatahotra ao izy fa nangeza be ny ao anaty inona ao ale izy io izy lava volo be de tsy mety mahay izy any ampianarana de mamono ankizy fotsiny izy vao ivolony ankitiana tonga de mamono izy de halany ny ankizy izy nefa rano izy tsy navelako mianatra izy ary ny tena tsy amelako mianatra de izao rehefa tsy nambolana de misy voamaso be mivoaka ao amin'ny lohany any aorianao misy inona misy voamaso ngeza be ozy izy ao alohany aorianao ngeza be fa rehefa tsy nambolana vao mivoaka io voamaso io tsy azo jereny zany ozy izy mampatahotra zany ozy izy zany tsy amoazako azy ny trano rehefa tonga ny tsy nambolana fa zay mahitan'izany angamba de mitsoka matahotra zany be eny ara tonga avy anareo mianaka amin'ny efatra any an-trano fa andray anareo ary aho eny ozy izy ho avy zay ozy izy ary mbola be dehibe ny zavatra ho tantaraiko anao ozy izy nody saraka zay no tonga teo amin'ny arebus izy lasa nitsena za namonjy fivoriana tonga ny ariva tamin'ny efatra niandry azy talohan'ny confinement tsy tonga izy tonga tampoka ny confinement zava-dehibe de zao efa natorony anany tranony vita ny confinement hijery any tranony ahako zany tantara zany mety etoko ampisaitsainantsika ny atokantrano any tsy ny coronavirus no mampatahotra tsy zany mampatahotra fa ny fahafatesana mampatahotra atsika malagasy mampatahotra ny olona rehetra nefa io fahavalo farany resena ho ny soratra masina fa mbola be dehibe ny karazana fampahoriana be dehibe ny karazana devoly mbola mila resena mila idiva atsika tsirairay avy zany mahatonga ny sosy miteny hoe anao ny asa maniraka atsika izy manao ny asa satria mbola be dehibe ny voafatotra na eto Madagasikara fotsiny mbola tantanina rivoka zany tantara izany itoerana zazavavin-drano zara-matoa zany lazain'ny malagasy fa fanamahery manasitrana kanefa fanamamono isakalina io fanahy io de miara-matory amin'io raha-matoa io mampijaly azy
Savela miditra am-piangonana. Ny fotoana izy mananandra ny tao am-piangonana. Vao niditra tao am-piangonana izy dia ningaiko daholo ny dably tanakila fotsiny. Dably 4 metatra zarako amin'ny tanakila izy bataiko amin'ny tanakila. Nitsoka daholo mivavaka rehetra. Zany mbola ady edivatsika zany. Mbola maizina ny tany aman-danitra. Mila ahy, mila anao, Jesosy. Hanavitra ny malagasy, hanavitra nyty fireneny ity. Ataovy zava-dehibe anao nefa famonjeny Madagasikara, an'Andriamanitra nyty fireneny ity. Maro be ny firenena miaraka tany malagasy. Mbola ambany be ny tagnany coronavirus io. Ray roa telo. Aiza izy ankehitriny efa manarivony ny voany zany corona zany. Fa itsika mbola manjato ny hatramin'izao noho ny fitiavan'Andriamanitra zany. Noho ny fitahin'Andriamanitra atsika malagasy firenena manitra. Kanefa firenena mivavaka ihany koa. Mba tsy ho fiatsaram-belatsiny mivavaka. Mba tsy ho satasatana maramara na miambamba le fivavahantsika. Zany namparesako anao ankehitriny izay manatriky miaino an'izao tenin'Andriamanitra izao. Fotoana izao. Inona. Satria tsy misy manampaizina ato an-tany. Mbola samy teny hoe io foana coronavirus io afaka zao andro na afaka zao vola na afaka zao taona. Mbola tsisy. Ary mampatahotra ny sasany dia hoe tsisy ny aniko hoanina. Inona ny atahorantsika mino an'izany? Ny zanak'Israely confiné nandritra ny 7 taona tany anefitra. Raha mijery saritany ianao, raha na mijery any amin'ny internet any. Miala eo amin'ny ranomasina mena, tonga any amin'ny toerana izay nametran'Andriamanitra azy, nandiany ranomasina mena izy. Ho any amin'ny tany Kanana. 3 andro dia vita raha mandeha tongotra. Fa maninona ny 7 taona nataon'Andriamanitra fioboana izy tao nandritra ny 7 taona mba hitodihana amin'Andriamanitra izay vao nomena an'ilay tanàna feno tately sy tondra dronono. Engany mba tsy 7 taontsika confiné foana. Fa mba izay ray volana izay mangatan'Andriamanitra anao. Fa tadidio fa ny zanak'Israely sady tsy nisolakandro ny tsy nisolokapa men'Andriamanitra mana isan'andro, sakafo isan'andro. Na sy ny andrahona sy andry hafa amin'ny alina sy amin'ny atoandro. Na dia mivadibadika foana ny zanak'Israely, na dia mivaova hevitra foana raha zanak'Israely. Ary tadidio ihany koa fa izay nivadika tamin'Andriamanitra tsy nanaraka ny teny Mosesy. Ripaky ny arety mandringana nanana vel'Andriamanitra ny famono tao samy zanak'Israely. Entina ampisaintsainanao zany. Mba ty ampiorina ny finoanao aho hoe aza matahotra zany sakafo tsisy zany. Aza matahotra zany aretina izany e. Aiza ny finoanao ry mino a. Zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra eto hoe aza mba ho isan'izay tsy mino. Aza mitady famantarana vao ino. Fa mino fotsiny ihany fa Andriamanitra Jesosy le irana tsotsika avia eo akaikinao nge izy e. Fa nga ianao tsy mino akaikinao izy zao. Manodidina anao izy, mihaino vavaka ataonao izy. Raha misy rona telo izy mivory amin'anako dia izy eo avoanareo izy. Eo avoantsika izy ankehitriny. Inona ny atahoranao? Le mpanjaka ny mpanjaka. Ny Andriamanitra tompony lanitra mana ny fahefana rehetra. Ny eo anilanao ka inona ny ampatahotra anao? Tamin'ny indray andro amin'ny 12 alina misy mandondona ao baravara. Oto pastera, oto pastera. Fa hoana? Misy inona? Marary mafy zanakay pastera, marary mafy. Marary iny mikohaka tsy aky janona dia sepotra. Mbola tsy tamin'ny tsy amin'izao vanim-potoana zao zany fa tamin'ny herintaona. Dia laha nieky izay fa nalehanay daholo ny dokotera rehetra. Tsy hitanay izay atao pastera fa ty aminao izay sy ny andeha. Amin'ny 12 alina io. Ay ve ho ataontsika hivavaka raha. Dia nivavaka izay. Dia mivavaka dia nakateny. Ataontsika akateny ara inona ny sirampon'Andriamanitra. Dia atao amin'ny jaune toko faha 12 ny 94 ny teny azo tamin'izany. Efa verevitra ilay ray aman-dreny a. Le zaza teny efa tsy zara fa miaina sisa. Jaune toko faha 12 ny 94. Teo ny tanako no mipetraka. Eo vakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompony izy. Ary rehefa reny Jesosy izany dia ho izy. Tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany
fa ny ampisehoana voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Izao ny vanim-potoana ry havana anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy fahafatesana no antony zao rehetrarehetra ao. Isaorantsika an'Andriamanitra mbola tsisy malagasy maty hatreto. Izany tsy atahorana an'izy io satria Andriamanitra ny voninahitra efa ampiseho ny voninahiny eto amin'ity firenena malagasy. Ary za mino raha ny taona ny fankasitrana sy fizindrana zay mety ny ray aman-dreny dada reny atao atsika hijinjany zay nafafiny tsirairay avy. Fa zay nanao ny asan'Andriamanitra hozy izy Jesosy dia ahitany voninahitra Andriamanitra. Izara roa zany ty taona ty. Ny taona voalohany dia ahitany mangirifiry, ny enim-bolana voalohany dia ny mangirifiry sy ny fahoriana. Fa ny aorianan'izay ny finoko dia tanteraka izany tenin'Andriamanitra zany. Ahitan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra ny mino rehetrarehetra zay mino an' Jesosy Kristy velona avy any Nazareta ary mandray aso tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainana. Zany ny tenenako anao zay mihainao zao tenin'Andriamanitra zao. Be dia be ny matahotra, be dia be ny miororo satria matahotra fahafatesana. Ho an'ny mino zany fahafatesana zany ara, zany ny tombony ho anazy. Fa noho ny lalam-panjakana satria tsika eo anatrihan'ny fanjakana dia manaraka ny fandamina ny fanjakantsika. Mihiboka dia mihiboka, manao masika kasiposy dia manao kasiposy, manasa tanana amin'ny savony dia manasa tanana amin'ny savony. Fa zao Andriamanitra nandatsaka ny rano azy fa io ny tena fiarovana tsara indrindra. Omeny asy anao, ampianarina anao zany, nisanisa anao miaino an'izao tenin'Andriamanitra zao. Ary farany amaranako azy vao hitako tamin'ny fahitalavitra teo ty alohan'ny andehanako taty any Amazonie, firenena any Amerika atsimo any izy ty. Misy vitsika ngeza be any, fourmi-géant zay ny anarany. Dia izy io tena misy pozina mahery vaika, mandamaka mihitsy ianao raha vao laniny izy io. Dia misy ao amin'ny faritra, ao amin'ny alany Amazonie io, misy ala be arantsika mahalala, ala be tena ala be, dia misy olona mipetraka any. Aitsika tsara olona ohatriny ahoana mipetraka anaty ala zany. Tsy miakanjo izy fa zara fa mitafikenatra fotsiny. Dia ny fomba an'zareo any dia zao, eo amin'ny 7 taona 8 taona ny ankizilahy kely dia asaina kakeriny fourmi io. Satria io ny pozina ao anatin'io vitsika io matanjaka be fa na ny cancer raha ny sitrana zany. Ary rehefa tafiditra anatin'ny rany ankizy le poziny le vitsika dia matanjaka be. Ninona kaikitra biby aorianan'izany tsy mampiotsina anazy. Ary zany no mahatonga an'zareo any mahatratra amina 100 taona daholo ny olona vao maty ao anatin'io ala io, ary tsy mba andairana aretina mihitsy. Dia eo amin'ny 7 taona 8 taona eo any ankizilahy kely no asaina kakery ny vitsika io. Dia efa misy fombafomba ataon'zareo moa amin'izany, na ny fiarovana na ny fanasitranana. Fa sitrana raha andro any dia sitrany zareo le ankizy rehefa tratrany le mihinana ho an'le vitsika. Fa avoaka avy eo zay vao lehilahy mahery. Ampisaitsainantsika zany tenin'Andriamanitra zany. Manana an' Jesosy ianao matahotra anao ny fahavalo. Araka le tao anaty bus teo, hifatany ianao izy ianao, fatany hoe fa natahaky ninona ny ao anatinao, fa naosa sa fa namahery. Raha vao manoka fotsiny hono dia maninona? Kristianina tsotra ianao. Efa manomboka manoka be foana izy, efa manomboka mivavaka ianao fa miroso ianao zay. Ary efa mihovitrovitra mihitsy sady manoka, efa mahery be fanahy ao anatinao. Samy mandiny teny ianao zay manatrika an'izao, mihaino an'izao. Hatraiza io fanahinao io ankehitriny. Sao dia efa miverin-dalana ianao tonga amin'ny fotoana hivery anao amin'Andriamanitra amin'izay. Zara raha misy radio mbola ahafahantsika mihaona miresaka. Samy mandiny teny zasy ianao, tsisy tanteraka tsika nandeha ray ary. Tanota avokoa, za manana fahalemeko, ianao manana fahalemeko, fa saingy izao
mivavaha amin'izay namako, mivavaha amin'izay ratatony eny toa, mivavaha amin'izay fa tonga ny fotoana, hatsanono izay fahalemena rehetra fa tsy hainao izay fahafaran'izao fotoana izao, izay rehetra mamatotra any, niza miteny anao hoe mibeba, niza miteny hoe miala aminy ratsy io, dia miova. Za nahazo an'izany vao tamin'ny herinandro, dia mba aza ray koa ianao androany, mba ataovy mampiova anao, aza atao misy olona mantsy dia tsy miotsina mihitsy niza tenin'Andriamanitra afafy aminazy eo, za zany mihitsy izy ny sasany rehefa manany any. Mpianatra teny Akatso teny tamin'ny mbola tsy pastera, mbola nianatra teny Akatso, maditra be le tovolahy, dia rehefa anaryle mpampianatra izy ao amin'ny klasy misy anay ao tany Akatso, dia valiana zany mihitsy hoe nitoetranao any atokantrano any, dia valia mihitsy le mpampianatra za zany mihitsy, fa tsy afa-panadina zany lehilahy zany, fa bloqué ny mpampianatra io mandrakizay ny fiainany. Aza manao an'izany mba ataovy miotsina ianao na dia tamin'le fanahy teo fotsiny ara hoe okizay ahitany devoly koa zany ianao hoe atraiza ny finoanao, atraiza le fanahy ao anatinao io, mifanena amin'izany ianao a, taraboka ianao rakely fanahy io. Ary ny tena nafinahitra anato anatin'izay bus zay, nisy tovolahy teo akaiky teo na eno any resakay, mangovotra be izy mandrapavitan'le resaka, dia izao ny teneniny, pastera raha zany tantarain'io ramatoa zany a, tena mba teo afaka koa, dia taitra fa izy ianao dia teo afaka amin'iny, zaho zay mpitarika tanora kristianina amin'ny fiangonana izay, fa za mbola misotro toaka, mbola foka sikara, fa raha zany tenin'io ramatoa izany aoka izay afao a pastera izy fa teo afaka, tsy tahita nytarian'iny ramatoa intsony aho izy izy tiako ianao raha mba teo akaiky koa tamin'izany, mbo tsy nahoana ny fiainonao an'izany ramatoa miteny zany. Zaho izy vao mijery ny masonao tonga dia mitsoka le fanahy ato anatiko tsy te hijery. Ary io natrisetsika ny fanahy ratsy rehefa miona amin'ny demoniaky tsika, rehefa mifany maso ny fanojo, eo nahitana misy fanahy mahery zay ny olona iray, matahotra ny masonao satria masonao mivoaka ny fanahy, tsy zaka ny devoly. Todika amin'Andriamanitsika amin'izany teny, ndao hibebaka mbola fotoana kely sisa, na dia izay fotsiny ara aloha, atao mba hitoena amin'Andriamanitra, anolora tenanao an'Andriamanitra, anaovantsika ny hira anatin'ny boky hira Fifohazana, izaho anie Jesosy mba maniry, tsy haditra intsony na ikiry. Ataontsika izany hira zany a 7:70 ao amin'ny boky hira Fifohazana hoe tsy haditra intsony na ikiry, fa iova afoa ka tsy ania. Aza manamafo ianao, averiko ihany, na inona raha doenonao, na inona fahita lavitra jerenao, rehefa misy miteny anao hoe mibeba miala, na namanao na olona tsy fantatrao miteny anao miala amin'ny ratsy fanaonao dia miala ary avana. Araka ny teny tamin'ny mba nahazo an'izany a, dia mba zaraiko aminao zany. Ny andininy voalohany tsika mpitsanganana, ary ny andininy faharoatsika mandoalika avokoa hoe zaho anie Jesosy ka mba mikasa, tapao ny hevitrao fa tsy amerina iny lasa ntsony, toetra sadasada maramara, sitraky Jesosy zany. Mila olona mendrika Jesosy androany, mila olona masina ho azy Jesosy androany, mba hanehoany Jesosy ny voninahiny eo amin'ny fiainany aorianan'izao confinement zao. Hitsangantsika anao an'izany hira zany 7:70 ao amin'ny boky hira Fifohazana.
antsika rehetra zao any Jesosy mba mikasa tsy amena ry lasa toetra sadasada maramara tsy masitraka ao tompo tsara daorintsika hanapa-kevitra androany tsisy marina zasy ianao aza manamary teny ianao hoe mahadio a mendrika tsara tsisy ratsy nataoko teto amin'ity tany ity loary amin'i Jesosy ny ao anatinao rehetra ny fo saina fanahy amboray amin'ny fahalemenao fahazaran-dratsinao rehetra zay ny antony nanoloran'ny tenany teo ambony azo fijaliana mba hanafaka anao mba hamonjy anao hitondra fahamelan-kelika ho anao ny raha vavaky Jesosy hafa kely izao vanim-potoana iainan'izao tontolo izao miavaka Jesosy satria efa nanodidina teto amin'ity tany ity ny ady lehibe fahatelo saingy izao tsy tanteraka zany efa tsy tanteraka zany dia nalefa anao ny arety mandringa ary to mafy ary zany raha mijery olombelona noho ny ady lehibe satria mitotongana avokoa niara-toekaren'izao tontolo izao nanambara raha ny filoham-pirenena anankiray avy any Afrika any Amerika Atsimo hoe tsy vitanay intsony manavitra ny marary aty aminay fa ny angatanay ozy izy dia zao Andriamanitra raha mbola misy zao Andriamanitra ao an-danitra zao izay ny angatanay mba hamonjy anay nanambaran'izany zany filoham-pirenena izany satria hatramin'izao mbola tsisy ny vahaolana misaotra Andriamanitra ray eo fa mahatsara anaykay zao hanamboaranao anay zao satria tsisy manao marina angena dia ray misokatra ny fiangonana malaina hivavaka ny sasany mikatina ny fiangonana te hivavaka ny sasany sokatra ny fiangonana zarafa mivavaka ny olo am-piangonana haingo sy bika fitadiavam-boninahitra zany mameno ny fiangonana fanandratantena fanamboniana tena fa ankehitriny mampianatra ny olona rehetra ianao mba hanana fanetretena hanana fitiavana amin'izay tonga ny fotoana inona ny Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta le tena Andriamanitra fa tsy sandoko zany misy manonona Jesosy ny any ambadika any fa fanahafa ny nentiny manasitrana mba tsy voafitaka an'izany ny malagasy fa Andriamanitra ray zanaky fanamasina io le Andriamanitra tompon'ny malagasy naniraka ny David Jones ianao nitra tao tamatavy izy sy Thomas Bivany hanavitra nyity firenena malagasy ty firenena mahantra natahoran'ny olona zay zany malagasy zany fa ankehitriny anao Andriamanitra ray izao aretin'izao no anangananao an'ity Madagasikara ty oloha fa tsy horambiny ho ambony fa tsy ambany mba te hikokan'izany ny isatokantrano isambaravaranaandriamanitra ray eo marobe ny tsy anasa ankehitriny voaroaka amin'ny asany marobe ny tsy mahita anyko anina ao ny aretina tsy ny corona ihany mamely fa ninina aretina dia tsy samakany amin'ny hôpitaly fa dia tazomina ao an-trano zany mahazo ny olona ary indrindra rehefa nanompo anao ka niverin-dalana tonga ny fotoana
Misotranao mbola mameanay an'izao fotoana izao. Efa ifarana afaka anjo vitsivitsy ity fiobona ao tokantrano ty. Mintsy todika am'izao. Ny vahoaka tsy hivavaka am'izao. Mety mbola manamafonifono ve sa tsy miraharaha mihitsy. Ao mbola reo mpanompo sampy mbola manao sorona miakatra tendrombohitra hony fa nanotafady ny malagasy nanotafady zao tontolo zao. Finonom-pona re zany. Zany mbola manjaka. Nafinaritra hoe tamin'ny andron'ny Radama, mpanjaka Radama. Tena napiditra ny kristianina teto Madagasikara izy. Ary tena mpanao ody sy ny fanompo-tsampy izy tena nifoanany tamin'izany vanim-potoana izy. Zany mbola angatany ankehitriny Jesosy. Mba ho firenena masina miavaka ho anao ty firenena malagasy. Mba inony malagasy fa misy Andriamanitra ty an'ity firenena ity. Miteny amin'ny mpanompony, maniraka mpaminany izy. Hitondra ny fibebana sy ny famelan-kely. Mba tsy handeha araky ny fisainana intsony zay manomboka zao. Fa dia hanolo tena ho anao. Miala amin'ny ratsy fanao rehetrarehetra. Miala amin'izay fahalemena mamatotra anay, nolovaina tamin'ireo raza be. Mbola maro ny voafatotra n'izany. Na dia mpanomponao ary. Tsisy afa miala amin'izany zay tsy raha Jesosy. Mandova fahotana. Zany angatana famindrapo aminao ankehitriny. Mamelany elokairy Jesosy sanaky Davida. Mamindrafo aminay. Mindrana an'izany teny Bartimeo zany zay Jesosy ilay jamba. Fa jamba ny fahotana izay. Jamba ny faratsinay sy ny fahalemenay. Mihevitra ny tenanay ho mahery zay. Mihevitra ny tenanay ho masina ho mendrika izay. Nefa azo testeny devoly ao anatin'ny ray mpimaso monjanga izay. Alainy devoly fanao anatin'ny ray mpimaso izay dia daraboka avokoa. Ankehitriny izay tapa-kevitra manolo tena ho anao Andriamanitra ray. Raiso na dia tsy mendrika, na dia mpanota aza. Na dia fa nandalo an'iny andro masina iny ary zay. Ny bebaka isan'andro. Mbola mety misy nanamafota amin'ireo fotoana reny. Ankehitriny mbola misy an'izao fotoana zao afahana miantso ny aranao. Mba diove sasao mandrakariva izay. Sotra Andriamanitra ray. Ao le devoly Satana fahavalo. Ary mbola maro mbola fatoran'izy ireny. Ny malagasy manana andreo Andriamanitra notompony ny sasany zay tsy mahavonjy anazy koa fa manarina anazy any andavaka. Ny kalanoro, ny zazavavin-drano, ny vahazimba, marobe ny malagasy manompo andreo. Kanefa reo mamotika an'ity firenena ity. Reo no mitondra fahantrana ho azy ireo. Mpandaingy reo, mpamitaka reo. Tsy marina zay lazain'ireo. Zany efa maro mino an'izany. Fa misy hery manasitrana ho zany. Mampitombo arena ho zany. Tany sy ny lanitra dia an'i Jehova. Natao anjakany mino an'Andriamanitra. Fa tsy natao anjakany reny. Mino fahefana zay. Androka sy anohatra an'izany. Ninina karazana devoly mamatotra an'izao firenena zao. Ninina karazana fanahy ratsy mangeja an'izao firenena. Mangedra vahoaka tsirairay avy any atokantrano any. Na devoly mitondra aretina. Ninina karazana aretina mamely anazy ao tokantrano ao. Amin'ny lala zao fahita lavitra na radio zao. No hafanay mandroka azy reny araky ny teninao. Esitrany marary, tsangany maty, diovim-poka, avoainy demonia. Efa nazo mamaipona anareo koa manomeza mamaipona. Koa amin'ny anaran'i Jesosy velona viary Nazareta no andidinainy devoly Satana fahavalo mamato sa ny firenena malagasy tia. Lusifera Belzebuba miala amin'ny anaran'i Jesosy. Torana amin'ny afo-masiny Jehova. May kalanoro, zazavavin-drano, vahazimba, kokolampy, laza tompon-drano. May amin'ny afo-masiny Jehova. Torana ilay vonona amin'ny afo-masiny Jehova. Ianareo zay ny avaratra, any atsimo, andrefana, atsinanana. Torana amin'ny afo-masiny Jehova toaly. Ny fanarasitra eny amin'ny abakabaka, eny amin'ny rivotra. Maniraka ny rivotra Jehova say. Sy ny lelafo mpanompony. Andevina ndoro anareo. May amin'ny afo-masiny Jehova anareo. Potika ny fahefanareo. Rava ny fahefanareo. Sy anareo ty Madagasikara tia. An Jesosy ty Madagasikara tia. Torana le vonona amin'ny afo Jehova. Sy mitondra aretina tokantranao. Ninina aretina tokantranao. Miala tao anareo.
dorana amin'ny apason Jehova zay marary ampandrina eo marary ambosy seza ireo dorana le vony amina Jehova dia fotantana matana Jehova miala amin'ny anatra Jehova doraka amin'ny apason Jehova may amin'ny apason Jehova manum zao nareo zay marary etra tokantrano any sitrana amin'ny naran'i Jesosy sitrana amin'ny naran'i Jesosy sitrana amin'ny naran'i Jesosy sotra tompo sotra Andriamanitra mahery ianao masina ambony indrindra ianao nareo tsy amin'izay fananao mahery tareo dalana mpianatra anay mba olom-baovao isan'andro zay no fanomponanao mba ho tanteraka le hoe ataoko samihafa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao ray andro antoko mbola isy ny fotoana eonatsika Jesosy na eny amin'ny raha ao an-lanitra zany na ny an-danitra any tsy andrinao mihitsy zay eonana amin'ny mpanompo-tianao miala amin'ny seza fiandriananao anao miazakazaka nanokatra ny vavadin'ny lanitra hitsena an'le mpanompo tsara sady natoky tamin'ny kely indrindra ho ianao ndao hiaraka amiko fa hoetiko manapaka ny lehibe indrindra ianao fihinonao sakambinao zay amin'izany vanim-potoana izany ary dia miditra amin'ny vavadin'ny lanitra tazanay ny anaranay amirapiratra tahaka ny volamena sy ny vatosoa enonay manakoako ny feo andreo anjely maro be n'olo masina voavonjy le mpanompo lefa saiky maty fa very indray lefa very ka hita indray tafilitra ny fanjakan'ny lanitra ihany misaotra Jesosy mankalaza mame voninahitra anao eo ny tsarovanay koa tonkira mpanao salama manao sambatra ny olo zay voavela ny elo sy voasarina ny fahotana sambatra ny olona zay tsy say Jehova elo ary tsy misy fitaka amin'ny fanahany tsangantsika rehetra iarahantsika manona ny fanekempinoana iresantsika mino manerana zao tontolo zao manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zana an'ilay tokana tompontsika zay nitotoroana tamin'ny fanay masina nateraka mahariva izy nijala napaka ho tompolahy nombona tamin'ny azo fijaliana maty ka naleva nidina tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka ao avan'Andriamanitra raitsy avy any niviny tsara vela sy mahy niny fanay masina fiangonana masina manera zao tontolo fiombonany mila masina ny famelan-kely fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen eo am-pitsanganana ihany anaovantsika ny hira ao anatin'ny hira fifohazana ihany nataontsika fa 3:10 sahy amin'izay ianao miteny amin'i Jesosy manomboka androany hoe vonina ho tompo hiaraka aminao ka manolo tena ho fehezinao tsy ny tena ihany nefa nomeko anao fa ny fo fana raiso anjaka ao 3:10 ao am-boky hira fifohazana Petrol full on tanana, tsy tena ihany
voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Halleloia. Masina, masina, masina Jehova tompo maro, enko ny voninahiny tany rehetra. Ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mahazo toerana ianareo. Alohan'ny dirantsika amin'ny fijona vavolombelona dia ny fefy moa zany no eto manao ny anjara hirany vita ny hirany dia isy mpanompon'Andriamanitra ijoo vavolombelona mivantana eto amin'ny radioantsika eto ka anasana antsika rehetra tsy ala eo potsitry ny radio na amin'izay fitaovana anarahanao an'izao fampivavahana izao. Tao azy.
eny ary ry havana tonga tsika amin'ny fitsoavolombelona dia angatahana ampandrimpon'Andriamanitra hitsoro avy hatrany mandroso ary. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy mijoroako vavolombelona eto androany. Te hampahery antsika amin'izao misy zao olona be dia be mety hoe tapaka ny karamany, mety hoe very asy izy, dia izay no tiako hampaherezana antsika androany. Za koa tamin'ny 2017 niasako moa dokotera, dia tamin'ny 2017 za nahazo valim-bavaka tamin'izay hoe mialahy ianao amin'ny asanao. Dia kepoka zany izay mivady hoe inona ry Jesosy, mialahy ianao amin'ny asanao izy Jesosy. Dia nefa zany ny karamanay mivady amin'io tsy mahatody volana, efa tena tsotsofina mihitsy izay vao tonga amin'ny faran'ny volana andraisana karama, dia mbola ozy indray Jesosy hoe mialahy ianao amin'ny asanao. Dia eny raha hoa Jesosy hiala amin'ny asako zany za. Dia ny tenin'Andriamanitra nampaherezan'i Jesosy anahy tamin'izay amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:7-9:20 hoe izy no hivelomantsika, Jesosy no hivelomantsika. Dia izay tenin'Andriamanitra izay foana ny tazomiko hoe Jesosy no hivelomantsika. Hatramin'izay zany hoa Jesosy rehefa tonga ny faran'ny volana zany, rehefa misy zavatra tsy anananao hatrany dia rehefa tonga ny karamako dia anao an'izao dia anao an'izao fa manomboka izao zany za Jesosy dia hovaina le izy dia atao hoe Jesosy tsy manana an'izao ianao no hivelomanay. Dia rehefa misy zavatra tsy ampy dia mandeha mihazakazaka any amin'ny Jesosy. Dia zavatra anankiray tena nampanahana sy tena nampatahotra anahy ny zanako moa anankitelo, dia asmatika daholo izy anankitelo. Dia ny olona zany mbola tamin'ny asa zany za dia ozy ny olona hoe sambatra ianao fa rehefa marary dia mividy fanafody fotsiny dia tsy mandeha any amin'ny dokotera. Nefa za tena nahatsiaro ny jaly satria ny karamako izy nareo ny atsasaky ny karamako lany hividianana fanafody le zaza satria voan'ny gripa ny anankiray dia mamindra amin'ny anankiray dia mamindra amin'ny anankiray dia sepotra daholo izy anankitelo satria asmatika. Dia tena sepotra, tena ny atsasaky ny karamako mahery hividianana fanafody fotsiny. Dia izay zany tena nampanahana hoe Jesosy dia inona ny hividianana fanafody ho andreto zazy reto zany zao satria tsy misy karama raisina tsony. Satria zany nen'le vadiko ohatra hoe fidanana sakafo dia ampandehanana le tokantranonay. Dia raisiko tenin'Andriamanitra Jesosy no hivelomantsika. Manomboka izao zany Jesosy rehefa marary ireo zanako ireo dia tsy manana vola vidanana fanafody za, fa za Jesosy hiazakazaka any aminao dia sarotra be zany le hoe ianao dokotera dia ianao mahafantatra hoe marary an'izao ty zazy ty dia tokony hinana an'ity fanafody ty voasitrana, fa atsangana le finoana dia tazomina le tenin'i Jesosy. Dia rehefa marary ny zanakay nanomboka tamin'izay tena tsapako mihitsy hoe lalana nitondran'i Jesosy anahy, namolahana na mihitsy izay tsy hifananako vola izay namolahana na anaovana asan'Andriamanitra hoe rehefa marary ny zanakao dia tsy dokotera hoe ianao dokotera mitsabo zanakao fa hoento amin'i Jesosy ny zanakao. Dia nanomboka tamin'izay zanakay rehefa marary izy dia lasa mandeha mihaona amin'i Jesosy dia manontany an'i Jesosy, Jesosy inona ny atao? Dia maka tenin'Andriamanitra dia avy eo dia ampandrona amin'ny ran'i Jesosy. Dia ohatran'izany foana nataonay nanomboka 2017 ka hatramin'izao raha vidy fanafody angamba nanitra izay 3 taona indray mandeha angamba mba hoe vidy fanafody na 125 000 izay mba fanafody vidiko. Raha hoe tena mividy zany fa vidy eny dia vao marary le zaza dia na le zaza raha dia efa tonga dia ozy izy hoe za tsy vidanana fanafody fa za esao, dia to dia esana le zanakay. Dia izay tiako ampaherezana antsika hoe esao ny zanakitsika, ampiasao rahan'i Jesosy fa Jesosy no hivelomantsika, na tsy misy karama na tsy misy vola, Jesosy no hivelomantsika. Dia ireo zanako ireo allergique
dia tao anatin'izay zany taloha izy rehefa hoe mandeha makany amin'olona dia afarana tsara zanako io tsy mahazaka voanjo dia tsy mahazaka patsa fa vao mihinana patsa dia mihinana voanjo dia tonga dia sepotra be eo no eo fa tao aorian'izay amin'izao zanakay efa manao loka ravim-bomanga sy paty izay amin'izao fa tsy maninona tsony efa mihinana koba avy any talata volonondra tsy maninona tsony ny zanakay amin'izao ny sitranan' Jesosy. Dia faharoa manarakaraka izay tamin'ity 2020 izy zay vao nahazo stop tamin'i Jesosy indray ndana indray verina miasa tao anatin'izay telo taona fin 2017 2018 2019 zany za tsy niasa nisy taona te hiasa be za ve zany Jesosy dia tsy asa lazain'ny olona fahadala hoe ianao ary ny olona raha mitady asa tsy mahitako ianao manana asa indray no miala nefa no ny amin'ny Jesosy dia niala tamin'ny asa dia tamin'ity 2020 amin'izay dia nomeny Jesosy asa za dia ny asa meny anazany ny dadako tsina zany dokotera ihany izy dia nanomboka niara-ny asa izay mianaka tamin'ity taona ity dia zavatra anankiray nampianarina na voalohany indrindra ny tamin'ny vao niara-ny asa izay dia tantarainy anay eo satria zany efa 30 taona izy ny dokotera tao amin'ilay cabinet médical esanay dia ozy izy hoe za ozy izy tamin'ny vao niasa tato tamin'izany izy mbola tsy mpanompon'Andriamanitra dia be ozy izy ny olona alerjika na fanafody hitanareo mitsindrona dia le torany ireny dia tsindrona dia mangidihidy be misy alergia na fanafody zany dia le olona zany tsy mahafantatra le olona hoe za alerjika an'ity fanafody dia manindrona le olona ianao tsy mahafantatra koa dia eo le olona dia torana eo fa nanomboka za mpanompon'Andriamanitra ozy izy dia vao miditra ao am-piasana dia mandroaka dia voly dia mandroaka dia voly dia tamin'ny vao nanomboka niara-ny asa tamin'ny asa dia gagagaga ihany zany fa vao miditra vao tonga zany zay vao maraina be miditra amin'ny 5 maraina zay amin'ny 5 sasany dia tonga dia mivavaka izay mianaka dia mandroaka dia voly izy miala ny dia voly ny alergia miala ny dialiko fahafatesana miala ny choc anafylactique fa hatramin'izay ozy izy nandroako dia voly tsy misy olona torana tsony ozy izy trondromiko tsy misy olona hoe ino fa tsy nafantatra le olona hoe alerjika na peni ohatra zany penicilline dia torana eo le olona na misy zavatra mahazo anazy eo nanomboka za nandroaka dia voly ozy izy dia tsisy an'izany tsony dia zay ny ampianarantsika roainy dia voly io aretiny io dia voly io misy matetika rehefa dokotera dia ohatrany hoe marary be ny saina mieritratra hoe ka zao ange io dia zao e fa za miteny anareo androany fa velona Jesosy roainy dia voly araka ny teny fanomezam-pahefana nomeny atsika ampiasao zay fitaovana rehetrarehetra efa ampianariny atsika mampiasa rany Jesosy fa mivoaka mpandresitsika ao anatin'izany fa Jesosy ny velomantsika na inona mety hoe maneritery atsika araka ny tenin'Andriamanitra hoe voageja manodidina fa tsy tery zany tsika na ao anatin'izao fihibohan'izao tsy tery tsika na tsy manam-bola ary rehefa manana ny Jesosy tsika dia izy mamelona atsika amin'ny zavatra rehetra dia voninahitra ho anazy irery ihany amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ry havana ny eo ahafahako mijoro vavolombelona androany ny joro vavolombelona zany dia izay hoe herin'ny rany Jesosy sy ny herin'ny vavaka izay misy zanako izay zany bevoka izy zany dia nambady dia bevoka dia rehefa bevoka izy teny dia natanjaka be jereny matanjaka be dia izaho moa zany efa nametraka mbavaka azy foana isan'andro dia mametraka mivavaka an'ireo akonako ireo foana efa izay ny avatra Jesosy hoe mivavaka ianao ho an'ny vady aman-janaka ao ny ankonanao dia tononiko foana zany tsy rairay ny zanako dia tononiko izy dia rehefa tonga zany ny andro tokony aterahany efa nanakaiky ny andro aterahany zany dia mandeha isan-kerinandro any amin'ny dokotera dia rehefa jereny any dia hatramin'izay zany hoe tsisy problème tsisy ninona fa rehefa tena akaikaiky dia ohatran'ny hoe lasa nisy problème zany hoe tsy mbola mety midina ny lohany efa DPA zany efa terme dia mbola tsy mety midina ny lohany fa mbola miantona be dia teo zany dia miantso ana foana moa izy hoe neny ohatr'izao milaza vaovao amina foana zany izy dia za zany miaraka mivavaka ho atsika dia miaraka mandroaka dia volontsika dia miara midonga amin'ny Jesosy tsika tsy zavatra magaga zay tsy hain' Jesosy zany fa vavaka tao izay foana zany miara mandohalika ianareo mivady dia miaraka mivavaka esao kibo esao izazy io dia rehefa dia akaiky tena efa akaiky amin'izay zany ny fiterahana dia tao anatin'ity fibohan'ity zany tsika
dia niantso anahy izy hoe nena tsy maintsy anao scanner ozy izy a fa tsy fantatra mihitsy hoe ahoana ny fandehan'ilay izy dia ndana raha ho aho dia zareo zany nandeha nanao dia za mivavaka dia ilazao vaovao aza rehefa tonga vanynareo dia tonga moa izy latsinainy zany izy a nanao an'izay scanner zay dia tonga vany izy dia niantso hoe tsy maintsy didina hony a fa tery be zany tsy hoe tery be fa tery ny bassin ozy izy mihoatra ny angezan'le lohan'le zaza dia tery le bassin ozy izy dia tsy maintsy didina amin'ny lakamisy latsinainy zany io andro io dia izao no teneniko anazy zao a zay sitrapony Jesosy ho a rehefa ozy izy Jesosy hoe izay ny sitrapony hoe didina dia didina fa ndao atsika aloha hitonga amin'ny Jesosy fa tsisy zava-magaga zay tsy hain'i Jesosy ho a ndao tsika hivavaka dia mivavaka tsika mba ho sokafan'i Jesosy io bassin io a mba ho teraka normal satria le fandidiana moa zany atsika ihany hoe ohatrinona ny vola amin'ny fandidiana izany sarotra be mbola risika be zany le fandidiana mbola be da be ny zavatra atao dia nidongy tamin'i Jesosy nanomboka teo zany dia nidongy tamin'i Jesosy nivavaka foana dia iny alatsinainy alina iny tsy nahita toro mihitsy zany ohatrany tsy tafandrimandry zany dia lasa mifo nivavaka dia nivavaka teo anatsofoko ny akanjo masina dia nivavaka dia nataoka distance taty amin'ny zareo aty avaradoa aty zany nataoka distance dia nivavaka dia natory amin'izay efa divadiva maraina tamin'ny telo angamba natory dia vao natory kely tamin'ny telo dia naneny ny telefona tamin'ny 5 dia numéro andry zareo dia taitra aloha zany Jesosy eo dia niraisiko ilay telefona ahoana ho a dia niantso zareo metsiketsika efa metsiketsika ozy izy fa tongava aty dia misaotra Jesosy tonga dia misaotra Jesosy satria zany a tokony tsy mbola hetsi-jaza izy raha hoe ilay programa fa tonga dia hoe miandry amin'ny lakamisy any dia tsy miandry mihetsy-jaza fa tonga dia didina dia saotra Jesosy dia lasa nivavaka any dia niomana moa izay vady dia lasa nandeha namonjy azy tao dia rehefa tonga tao zany dia hoe ahoana dia metsiketsika dia hetsi-jaza dia vavaka dia nametrahako tanana izy aloha dia nivavaka zaza nivavaka etsy dia izy manao ny anatra dia nivavaka dia nijereny dokotera izy zany izy dokotera hoe alao aloha izy ho jerena fa raha ohatra ka mandeha le mouvement izy a dia teraka normal izy fa raha tsy mandeha io rehefa eo amin'ny 4 cm ka mbola tsy mihetsika eo a dia tsy maintsy didina izy dia eny ara ho a dia za zany ny olona eo smebisebe fa zina vavaka nataoko vavaka dia lasa nijereny dokotera tosy isaky mihetsika eo zany dia ohatrany hoe tsy dia mihetsika dia lasa nanamasina rano nakao amin'ny dosy dia nanamasiniko ny rano dia nampandroko tamin'ny rano Jesosy izy a ny sasako nampandroko tamin'ny rano Jesosy izy vao vita amin'ny fampandroana azy a tonga dia nandeha ny dilatation nandeha rehetrarehetra nandeha be le évolution dia tena voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany fa teraka somatsara izy ry havana tsy nididina fa tena teraka normal teraka somatsara zany dia voninahitra Andriamanitra rery ihany ny joroko vavolombelona amintsika zany ry havana dia ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainanay tao anatin'izao confinement zao raha tao anaty voalohany confinement dia nanomboka nisy mpanofatra niditra tao ambaninay tao dia tsy mitovy finoana amintsika izy fa iran'izao tontolo izao be ny alefany dia efa nanomboka natezitra nary zareo fa nidosy ombona na nanaovany maloto dia herinandro tao aorianan'izay dia efa ozy ataoko tsy tamana eo ireo Jesosy raha tapa-bolana nomeko andreo na ataoko manindry enendry zareo zany ataoko tsy rehany sofina menakavy mihitsy ny azy ataony ambony be ny azy ataoko ambony be ny anay dondominy ataoko fafa amin'izay ny plafond anay dia izy aloha hiakatra eo fa ataoko mahita anareo ka ny za restory dia le vady aman-janako ny resahany tao tamin'ny hariva dia ozy izy za sady nanao vidéo kely Jesosy tena mila ady aminay re olona ambany eo reo fa tandro fiko reo ataoko may bo zay nataoko taon'le vidéo dia nalevako tany analamako tsy sady toramay zay nijery le vidéo fa nanomboka tao amin'izay na ataoko le asa amin'ny alina taitra amin'ny roa sasany alina dia mivavaka dia nalaiko ny baiboly tena ndroako reo manjaka tokana ny antikrista ny labera nytoka zany tao ambaninay tao dia ny hira le tsy matamany reny fa ndroako ny devolony zany natory amin'izay any alany vita ny asa dia natory dia nanovy tamin'izay natory izay hoe misy vehivavy izay dia za eo amin'ny alitara dio izy le vehivavy mantsena
andeha za fa ohatranareo foana ny enony eo taitrahako zany toy za vera zany Jesosy sa hoana fa andeha hony le olona fa mbola tsy tonga saina dia nivavaka ako satria za amin'ny io any anaty ala dia mivavaka Jesosy inona ny teninao fa za rery ve zany ety fa andeha le olona hony fa za foana no enony eo dia naka tenin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra azoko tamin'izay dia hoe ny fanahiko no ao anatinao dia faly tsy mbola nalala ninina mihitsy na fa rehefa mivoaka andeha tsena amin'izay dia ozy izy le olona miara-mipetraka aminay ny ala ngery zareo tonetany zany ve zany Jesosy le vehivavy ny teny anao hoe hiala izay fa ohatra ny ndry foana ny enonay tena faly tsy hitako zany izay nahonany hafaliako fa za rery mahafantatra hoe zany tifitra andreo tamin'ny lalan'i Jesosy halina fa tsy fantatra mivady amanjanako mihitsy hoe inona na tonga le olona tao ambany tao ny ala fa le finoana tao anaty tao hoe ataoko tsy tapa-bola andreo dia tsy hitamany eo fa ny anazy ataony ambony be ny radioany dia nefa izy indray ny mandondona anay hoe nareo ny ataonareo ambony be ny radio anareo dia mitobotoboka be ny tongotrareo ambony ao tena faly ariavana hoe ny ala le olona tao ambaninay dia ny fifalianay izay rery ny ao anatin'le tanàna ao amboninay tsisy olona dia ao ambaninay tsisy olona dia ataonay ambony ny radio anay ao tokantrano ao dia ny radio atsika izany ny enonay foana entina mpaherezana atsika amin'izany riavana hoe ao anatin'izao confinement izao ninona olana miatra aminao na olona ataony devoly fitaovana napotika amin'ny fiainanao na asa tsy mandeha tandro fio amin'ny anaran'i Jesosy fa miasa Jesosy ary mivavaka izay tonontsika raha atao amin'ny finoana dia miaino Jesosy ary miara-miasa amintsika izy ary ny tena nafaly anahy ao anatin'izany confinement izany dia izay consigne rehetra omeny dada dia ataoko daholo mifo amin'ny alina dia tandro fina daholo ireny olona nataony devoly fitaovana na napotika amin'ny fiainanay ireny fa rehefa miasa isan-kalina dia aseho an'i Jesosy daholo hoe izao indray no nataony anina taminao izao indray ry anina dia ozy moa dada rehefa natsony andana makany amin'ireny olona ireny dia teneno izy inona mampalahelo anao fa tena marina ry havana rehefa mivavaka tsika ka manontany an'i Jesosy inona indray izao ny atao inona indray izao Jesosy ny bebahana dia mamaly Jesosy ary manampy atsika izy tena tombony lehibe ho atsika raha mivavaka tsika le repos confinement ao an-trano satria ahafahantsika mamaky tenin'Andriamanitra io ahafahantsika manana fotoana bebe kokoa mivavaka misaintsaina izay rehetra natao hatramin'izay ary hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra ka diovina ny fotsika diovina ny saitsika mba hananantsika fihavanana eo amin'i Jesosy hananantsika rehetra fiainana mandrakizay voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Ny joroko fahavolombelona ry havana teo voninahitra Andriamanitra irery ihany zavatra izay nataon'i Jesosy tamin'ny alakamisy masina teo. Rehefa nandeha ny fandraisana ry havana dia nanao fandraisana izay tao an-trano ao an-tranonay moa misy dekona dia manao ohatra ireny aty am-piangonan'ireny mihitsy izay hoe asiana kalisy eo dia manandratra an'iny rehefa miteny pastera hoe ary ohatr'izany koa ny kapoaka dia raisin'le dekona ao aminay zany le izy dia tao anatin'izay dia nisy rivotra nitsoka moramora zany teo amin'ny varavarana dia rehefa tafiditra tao an-trano le rivotra dia le tanan'le olona nandray an'le kapoaka nanao an'izao iny dia lasa tanan' Jesosy nisolatra zany ny hitako teo nandray an'le kapoaka nanandratra an'le izy hoe dia tao anatin'izay dia torotoro be mifanahiko dia tena natsapa zany hoe tena nivavaka tena mibebaka tao anatin'le izy nahita an'le tanan' Jesosy nisolatra tena maso nahita zany fa tsy hoe nofina hoe fahitana fa maso amin'ny maha-olombelona zao mihitsy ny nahita an'izany. Dia rehefa tonga Jesosy arak'ilay tenin'Andriamanitra rentsika teo hoe Jesosy rehefa tonga dia hitondra fiadanana izy
dia ny alina n'iny amin'izay rehefa mivavaka dia natory, dia vao natory kelikely izay ry havana dia nisy rivotra ohatran'ilay tamin'ny atoandro tamin'ilay fandraisany indray eniko nitsoka moramora izany niditra tao an-trano dia tonga dia nihiratra dia nisy nyteny tamiko hoe mivarota ianao trondro dia gaga be varota trondro ahoana izay moa ry havana efa mivarotra foana hatramin'izay mivarotra foana ny asanay fa mivarotra ianao dia mahatiantoka tsy dia mahazo tombony loatra fa noho ny epitson'iny dia rehefa avy niteny an'izay aloha Jesosy hoe mivarota ianao trondro dia nisy nihira teo amin'ny sofiko izany nihira mbola tsy fahenoko mihitsy nihirain'ilay olona nihira teo amin'ny sofiko dia rehefa avy nihira amin'izay izy dia mifohana dia mivavaka dia nisoratako ilay hira izany dia rehefa maraina ny andro dia nandeha hoe hitady an'izany trondro izany izay mantsy Jesosy hoe tolory saina ary aho Jesosy fa na dia fakana an'izany ary ne tsy fantatro sady tsy hitako hoe fa dia nangataka amin'ny fanahy masina dia nandeha fotsiny nitondra vola dia nandeha hoe hivarotra trondro dia nahita amin'ny fakana an'ilay trondro tokoa ry havana dia rehefa nandeha nivarotra trondro izany ny azomahany iny any dia efa nivarotra 1,5 million ny etiko nandeha naka trondro fa teo an-tany folo teo ihany ilay etako dia lany fa teo aorianan'izay ry havana 2,5 million ny volany etiko nody rehefa lafo ilay etako rehetrarehetra izany dia ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany ny tiako ampaherezana anao ry havana ao anatin'izao hoe fihibohana izao azafariana fotsiny ao an-tokantrano hoe mihiboka dia misakafo inona indray ny gote andao anendinendy zavatra fa izay hifandraisanao amin'ny Jesosy atao fa Jesosy raha tia azy ianao dia ononao aminao izy dia hitoetra ao aminao izy hitondra fiadanana ao anao izy hanolotsainanao izy amin'ny zavatra rehetra izay mahasoanao izay mety aminao dia dada moa niteny hoe ataovy ihany ilay hira nefa ny feoko moa ratsiratsy ihany tsy maninona fa ataoko ihany ilay izy ny atoam-poko no milaza fa hanambara hoe tiako ianao ry Andriamanitra fitiavanao miredaredany ao anatiko ao dia hitoetreo ambany elatrao ao hitampifio an-tongotrao maniry mafy ao no sakaizanao ao ry Andriamanitra fitiavanao ny atoam-poko no milaza fa hanambara hoe tiako ianao ry Andriamanitra fitiavanao miredaredany ao anatiko ao dia hitoetreo ambany elatrao ao hitampify eo an-tongotrao maniry mafy ao no sakaizanao ao ry Andriamanitra fitiavanao fa mamiko ianao mamiko tiako tena tiako ianao atolotro anao ny fosifanay anjakao natolotrao ray ny zanakao ho famonjeno fanavotano anay nomenao aiko ny fanay masinao ho faniloana zavanay tena sambatrao manananao ray manolotsaina sy mampianatray fa ny zanako sy ny asany tanako ianao aokitoetra ho adidiko fa mamiko ianao mamiko tiako tena tiako
atolotro anao ny fo sy fanahy anjakao. Mamiko ianao, mamiko tiako tena tiako ianao, atolotro anao ny fo sy fanahy anjakao. Atolotro anao ny fo sy fanahy anjakao. Sotra Jesosy voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery. Soran'Andriamanitsika riavana nandrany andro mpanompony izay nijovavolombelona tamintsika teo. Aoriana ty ten'Andriamanitra ty dia gatatsika ny fefy manao liray araka aminao, aza misaraka amin'ny Jesosy ianao, aza miala amin'ny Jesosy ianao manomboka androany fa izy no antom-pivelomanao, izy natoy izao anao. Vakitsika ny Luka toko faraiky amby roapolo, Luka toko faraiky amby roapolo manomboka ny 9 sy ny faraiky amby folo, dia mitsambika antsika amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 Luka toko faraiky amby roapolo. Raha any tokantrano any mba angatahako mihitsy mba hanokatra izany tenin'Andriamanitra izany fa efa teny efa nambaran'i Jesosy efa 2 arivo taona lasa nge zay, fa tsy maintsy hitranga izao zavatra iainantsika izao. 10 Ary izy taminy isy firenena hitsangana amely firenena, ary isy fanjakana hitsangana amely fanjakana, ary isy horohorontany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy mampatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. 11 Ary atolotry ny ray sy ny reny sy ny rahalahy ary niavana mantsakaiza ianareo, ko ny sasany aminareo dia vonoiny, ary hoalan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, nefa tsy ho very na dia singa mboly ray eo amin'ny lohanareo aza. Zany tenin'Andriamanitra maranana izao fotoana izao ka iarahantsika mitsangana isa-tokantrano any iaraka amin'ny fefitsika anao an'izany zany fa na singa mbolinao raha amin'izao confinement izao tsy sakasika an'izany. Anateran'Andriamanitra sakafo hoanina isan'andro ao ianao, aza manahy amin'izany ianao fa impilan'Andriamanitra ny ainao sy ny fanahinao. Ary ampatsahivana ihany sika fa tsy totosa izao fotoana izao raha tsy teo ireo mpiara-miasa marobe izay tsy voatanisa eto avokoa moa fa izay tadidiko tsaroako eto ihany ao ny département ny communication, ireo teknisianina maro isanisany ao amin'ny radio Fotoam-Pifohazana na ao anatin'ny fiangonana Foibe, ireo dekôna sy mpiandry mpiara-miasa manatanteraka an'izao fampipovana izao. Ray aman-dreny tatara indray natoandro isaolo anazy manokana ny amin'ny fanatrehany sy ny ihany koa ny fanohanana atsika isan'andro, tro ny ambavaka atsika mba tantonga atsika mba ahery finoana. Ao ihany koa ny sampana fefy izay manafana izao fampivavahana izao. Ny nitarika ny fotoana moa sy ny tonaten'Andriamanitra dia ny pasteur Iraka Rakotondravelo Juliano avy eo amin'ny Fpvm Moromanjaka fiadanana. Toatsika raha ny hira iaraka aminao isa-tokantrano. Hira-mbavaka izy ity ka miangavy anao mba hifantoka akipy masonao mandritra an'izany hira izany. Safiti
dia trina zay tsy maintsy ho sedraina mbola nofoka malemy tomboka tafierina Luna hitam pamunzenya Sitra putsi no terrena tumpo Ya futraina vitana Rani uti sainata Sinya finamina Fani fasu amangari tumpo Luna tuisa tua Vavaka isika satranao Andriamanitra ray ny fahavitan'izao fotoana lehibe sy masina izao maro be ireo vahoaka nandreny feo anao teto maro be ireo vahoaka sitrana sy marary an-tokantrano tany noho ny amin'ny teninao satria ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra raha nino teninao teto izy dia efa nandray izany fanasitranana izany maro be koa nazy fampahirezana ny amin'ny tononkira-panahy ny amin'ny fijona vaolombelona nataon'ireo mpanomponao maminay satrinay foana Jesosy ian'ny teninao
fampianarinao indray zay mba hiaona aminao manokana ny tsirairay avy fa naizanaiza nge etsonao reny anarako ianao dia eo ny tsaroko anao eo ny tahiko anareo ray minitra ary mba angatahako aminao Jesosy ray minitra le vavaka tsy ambara vady tsy ambara zanaka tsy ambara olon-tiana fa ianao ihany ny olona sakaiza eo anilanay tianay Andriamanitra velona sy maheno zao vavaka ataonay mipololotra hatramin'ny ankizy madinika ara ty andriny mihitsy rehefa maneno radio mba henona Jesosy zao fotoam-pifavahana izao mba manana ny vetsivetsipony koa izy ireny vetsivetsym-panany ao anatiny ao ny ray aman-dreny reraka kivy indraindray ketraka satria mbola kely nge ny finoanay mbola marefy nge fa ao ianao Andriamanitra ray ny Andriamanitra ambaranay andro aman'alina fa Andriamanitra ny mahantra ny mpitondratena ny kamboty zany le Andriamanitra ivavahana Andriamanitra ny malagasy mba ianao zao sentim-po ady tsaina ady mpanahany vahoaka anao zao na aiza ny misy anazy mino afa mihainy vavaka ianao tsy vitany mihainy vavaka ianao fa mahamaly vavaka ianao ny vavaka Sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy. Tahaka ny fanandray sahady satria zany natao hoe finoana, zany natao hoe manana fanantenana. Fa setra nangatanay na tsy voatony ny vavaka ary efa fantatrao ny sahaza sy masoa anay tsirairay avy. Zay ny fotoana androany Andriamanitra ray. Ny radio mbola mitohy foana ny fandaharana mba tsy alana hatrehan'izany anio ny vahoaka anao. Iainy ny vatsim-panahy, ny fampianarana, ny hira, ny tononkira-panahy rehetra ny vavaka atao mba fampitana ny afatra ao amin'ny lalan'izao onjam-peo izao. Misotranao nandefa an'ireo teknisianina maro manana fandavan-tena, fahazotona, fitiavana Jesosy, zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana mba hatanteraka ny voninahitr'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Misotranao maniraka olona marobe no hiara hiasa hatotosa zao fandarana izao. Eny na tsy mino ara mba liana ihany indraindray mihaino zao fandarana izao. Ny kristianina rehetra na iza ary ny fifohazam-panahy ity mba fitaovana anankiray ity mba nehoana zany fifohazam-panahy eto Madagasikara zany. Maro ny fifohazam-panahy misy eto fa mino fa mba hitambarana izy rehetra zao na dia amin'izao confinement zao fotsiny ary amin'izao fiobona zao. Sotra maniraka olona marobe ianao itsoa volombelona eto amin'ity radio ity, maniraka olona marobe ianao hanampy sy hanoana ity ary mbola haniraka olona maro ianao hampandroso an'izao radio zao entina hitoriana ny filazantsara anao araka ny teninao teo. Maniraka anay ianao mba hanao ny asa anao tahaka ny ranoray anao Andriamanitra ray. Izany mbola miatrana ambavaka an'izao onjam-peo zao mba ahatra hatramin'ny farany. Niraka olona maro ianao ifandrimbona hanampy izao. Sotra Jesosy, io dada randrenatoandro mpaminany lehibe mitondra ny afatrao tsy akijanona tsy manana tahotra fa manana finoana Andriamanitra ray isan'andro ary na iza filoham-pirenena ty Madagasikara ineno an'izany mpaminany zany foana amin'ny zavatra rehetra atao ary mino Jesosy fa mbola mihaino foana izy roa ankehitriny mbola tsy nandainga ary tsy mbola namitaka izy ho an'ity malagasy ty. Eny hatrany ampitan-dranomasina miantso an'izany taony velavelona ne izy hitomby hery tanjaka fahasalamana Madagasikara hifanatotra amin'ireo taranaka faramandimby rehetra. Tahinao koa ny ankohona ny vady aman-janana naiza misy azy ireo ombanao tahinao tahino borao be rehetrarehetra zay mitantana zao ny Fpvm zao ny vady aman-jana ny Fpvm tahino vahoaka amin'ny malagasy rehetra ny kristianina rehetra ny mpitondra fivavahana rehetra naiza misy azy mba hivavaka marina ho an'ny firenena hijoro amin'ny fahamarinana tokoa tondra mbavaka ny vahoaka rehetra tahino filoham-pirenena
izay nomenao fahendrena hitondra zao firenena izao. Tsy mora ny asany fa ao fananao masina anolo-tsaina anazy ame fahendrena azy isan'andro. Menao hery izy tanjaka fahasalamana fa miasa andro aman'alina mitahinao ny vady aman-janany, tahinao ireo mpiara-miasa maro be, ireo dokotera miara-miasa aminy, miara-mila mpitandro filaminana maro isan-karazany, ny olo-tsotra rehetra mifandrimbona edivana amin'izao reto mandringana izao. Fitaovana daholo reny etiny ampiasainao Jesosy. Ary zany mbola mahafaly ny vahoaka malagasy satria maro be ireo firenena niaraka taminay malagasy ray roa telo tamin'ny voalohany efa manarivony isan-kehitriny amanjatony maty any amin'ny firenena samihafa. Malagasy mbola zato hatreto manodidina an'izay mbola voa ary ny sitrana rehefa hananika ny telopolo. Zany fitahina mahagaga misy eto amin'ity malagasy ity mba tsy ho jamba an'izany ny vahoaka Jesosy, mba tsy hikipy maso amin'izany ny vahoaka hoe misy tanan'Andriamanitra miaro ngeto hoe miasa ngeto hoe zany ny saorana anao isan'andro. Jereo ireo mpanao politika rehetra naiza misy azy lasa amin'izay Jesosy ny fitiavatena fa tena ny fitiavatanindrazana no mibaiko mifanohana mba tsy hisy ady hatrany eto, mba hifanohana mba hanondrotra nyity fireneny ity oloha fa tsy ho rambony ho ambony fa tsy ambany. Taio ireo marary any amin'ny hôpitaly any, Andriamanitra miasa ianao mamety olo-tsaina andreo dokotera mitsabo azy ireo na mihaino ny radio izy na tsy mihaino ankehitriny ny rano efa mipopoka ao anatin'ny angatahako anasitrana anazy. Fa fotoana izao anandratanao nyity firenena malagasy ity. Raha sitraka ao indrindra Jesosy hita Madagasikara tiany amonjena an'izao tontolo izao. Mba ho mariny zany mba hifaliany vahoaka malagasy amin'izay fa hita eto Madagasikara ny fanafodiny io raha sitraka ao Jesosy. Aoka tsy ny sitraponay nefa ny atao fany ianao. Mba te higoka zany voninahitra ao zany malagasy, mba te hana zany fifaliana tsy nanany aty ny taona maro zany malagasy. Fa Andriamanitra miasa n'ity firenena ity ary nofidinao ity honosy kanefa dia feny ny arena ara-bojanahary na ny ambany tany na ny ambony tany. Misaotra Andriamanitra re, misaotra Tompo, misaotra Tompo. Zany vavaka zany dia faranany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainao izay ny an-danitra masinina ny eny anaranao, tonga any fanjakanao, atao any sitraponao, ety atany tahaka ny eny an-danitra. Ny eo anay nisy anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay. Raha izay mitondra anay amin'ny fakapana manafahana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Piasy ny tsodrano izay ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika. Aza matahotra na ho Jehovah-Tompo maro ary aza mierikerika itsony fa izao ny Jehovah Andriamanitra ao, le niantso anao, le momba anao, mitantana mampahery anao, momba anao ao ny Tompo amin'ny androm-piainanao rehetra. Zanako nge anao hoe za nge niantso sy nifidy anao hoe asany tanako ianao, adidiko rery any ianao, mpanompoka ianao, efa novidiko ka tsy mba hariko ny Tompo. Aza matahotra jentilisan'ny matahotra fa ny minan'Andriamanitra misy raha miboboka ao anatiny eo. Arovan'Andriamanitra amin'ny aretina rehetra na ny olana rehetra ninona satria Jesosy nivela ao anatinao fa tsy ianao itsony. Ho an'Andriamanitra kosa ny dera ny atsa voninahitra mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Haleluya! Masina, masina, masina Jehovah Tompo maro, henko ny voninahitra ny tany rehetra. Tanteraka tokoa anay izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Mahay reza taolontsika rehetra. Oh
misy fiainana iray izay diavina dia hilay fiainany iray tsy mahafantatra miova fotoko miova saina miova izao rehetra satria olomaova miova fotoko miova saina miova izao rehetra satria olombaova miraisa fo miraisa sa miraisa izao tontolo izao dia hiaraka idely ilay tomkom-panjaka hoe miraisa fo miraisa sa miraisa izao tontolo izao dia hiaraka idely ilay tomkom-panjaka hoe alleluia tsara fanahino nano anjarana na ny mafy na ny mora no mba hitana matokisa foana fa ho avy ilay tompo tiana iaro fiamonjana matokisa foana fa ho avy ilay tompo tiana iaro siamonjana